Ny fifidianana no anisan'ny lalana ahafahana manatanteraka ny fanondrenana sy ny fanovana eto amintsika, hoy Ratolojanahary Maharavo. Ny dinika ho fanavotam-pirenena dia manohana ny anatanterahina ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Vola Ravoafy sy Tsirakoto Arsan hatrany. Manohana ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay voafaritra ho totosaina ny 7 ny volana Novambra ho avy izao, ny dinika ho fanavotam-pirenena na ny DFP. Nambarany Ratolojanahary Maharavo fa ny fifidianana no anisan'ny lalana ahafahana manatanteraka ny fanorenana sy ny fanovana eto amin'ny firenena. Ny DFP na dinika ho fanavotam-pirenena dia ny arahantsika mahita fa nitarika ny fanovana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 2016 ka hatramin'ny 2018 izao. Hevitra telo lehibe no nitondran'ny DFP ny tolona nandritran'izay telo taona zay. Voalohany DFP dia nitaky nanao ny ady mikolokolo sy ny tsy maty maloto. Izay dia nirany tamin'ny syndicat nandritran'ireny mbola afo syndical ireny tsy force syndicale teto sy ireo kristianina. Hoe tsy mety intsony tafahoatra loatra raha tianao fanovana antsika eto dia mila miady mikolokolo aloha. Zay nahatonga ireny dénonciation nataony ireny vady filoham-pirenena misy ny lehibe ny mpanao kolokolo ny torena tamin'izany fotoana izany sy ny manodidina azy. Hevitra faharoa lehibe nijoroan'ny DFP dia ny DFP dia nitaky hoe raha tiantsika azo vola amin'izany mpamasy vola zany, raha tiantsika hiantso zany investisseur zany ho tonga eto Madagasikara dia mila manova ny gouvernance sika ny firenena, mila manao réforme na gouvernance isika. Zany dia nicrienay mafy be teto nandritra n'ireny frère andro izy 10 milliards 12 milliards ho azontsika avy amin'ireo collectif des bailleurs atao tamin'ny Paris tamin'ny taoriana kely ny francophonie iny. Ary ny hevitra fahatelo farany DFP dia ninsista foana hoe tsy mety intsony raha kinina samirery amin'ny HVM fitantanana ny raharam-panjakana, indrindra fa hitantanana zany fifidianana zany. Nambarany DFP fa feno ny fepetra ahafahana manatanteraka fifidianana. Nambarany fa tsy tokony hanakana ny firosoana amin'ny fifidianana ny fisian'ny hetsika syndikaly samihafa.